toizantsika ny fianona ten'andriamanitra fanontaniana petraka dia zao didy manao ahoana ny didy lehibe indrindra ozy ilay olona matsy an' jesosy dia aonao jesosy tsy henoko tsara dia inona koa izy izy dao resika ary zay e Matthieu toko faharoa amby roapolo Matthieu toko faharoa amby roapolo andiny faefatra amby telopolo Matthieu toko faharoa amby roapolo andiny faefatra amby telopolo fa ny fariseo noho nandre fa nampahasiana ny sadoseo izy dia niangona ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany nakafana azy ka nanao hoe mpampianatro ny didy manao ahoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna dia hoy Jesosy taminy tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra izany ny didy lehibe sady voalohany ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao tiava ny namanao tahaka ny tenanao izany didy roa izany no iantonan'ny lalàna rehetra raha fehezina zany io teny io dia inona ny tokony hitondratsika ny fitiavana ny tokony hitondratsika fitiavana ny tokony ho hita eny amintsika dia tiany tompo hoentina aminata zay tsika androany izaho sika anao izay mianatra zao ten'andriamanitra zao tiavan' Jehovah Andriamanitra ao tiavany namanao taka ny tenanao mana ahoana ny fisehoan'izay fitiavan'izay ohatrany ahoana izay fitiavan'izay fa zay ny tena zava-dehibe tadiavin'ny tompo eo daholo zay didy rehetrarehetra eo daholo zay lalàna sy fitsipika rehetrarehetra fa ny zava-dehibe amin'ny tompo dia zao tiavo Andriamanitra dia tiavo namanao taka ny tenanao tiavo namanao taka ny tenanao aleotsika tsy anatra zavatra betabe zao zay fotsiny loha ampiarinao ve zay miatra ampiainanao ve zany ary hitan' Jesosy ve zany hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao amin'izao fotoana zao zay foana mola averiko tsy dia misy tsony ilay fitiavana tsy to inona ny olona any amparany any dia isy andro mahory ny olona ho tia tena ho tia vola ho mpandoka tena tsy manora isy reny mpanontolo fo tsy manaty izay masina manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra fa mandany heriny tsy misaotra sy ny maro samy hafa any amparany any dia isy andro mahory io vino io andro mahory io zao io andro mahory io no ny abeany tsy fankatoavan-dalàna moa ny tompo dia aninona ny iangatsika ninona ny fitiava maro iangatsika ny fitiava maro dia ny fanahy masina mitarika antsika androany andao hipetraka tsara tsika iaino teny andiny tena aiza ho aiza io fitiavana io amiko fa io ny tena zava-dehibe dia raha mitena izay fitiavana izay dia tonga dia hainao senjerina amikipy ary aiza ny tena misy resaka fitiavana e aiza misy tena resaka fitiavana ao baiboly Korintiana voalohany toko 7:10 dia ao ny manambara fitiavana ndao jery fitaratra masay jery fitaratra daholo androany raikitra tsy aketsika eo tonga dia samy jery fitaratra daholo androany Korintiana voalohany toko 7:10 Korintiana voalohany toko 7:10 na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjela azy aho kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahina maneno sy kipantsona mikarantsana ary na dia manana faminaniana azy aho ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra
ary na dia manana ny finoana rehetra zao ka mahafindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinitsinina aho ary na dia omeko hoan'ny malahelo aza ny fananako rehetra ary na dia atolotro dorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana aho dia tsy mahasoa azany. Atreo fotsiny aloha misy zavatra atao zany miendrika fitiavana nefa mety tsisy fitiavana zay. Misy zavatra atao mendrika fitiavana nefa rehefa zohina mety tsisy fitiavana. Afaka miteny tsy fantatra ianao balabalalalala zabalabaladidididilolo samy mahay daholo fa na hiteny tsy fantatra eo ary ianao e, na hiteny amin'ny fitenin'ny olona ary ianao, mahay teny anglais, mahay teny allemand, mahay teny zao kanefa raha tsy misy fitiavana dia ohatra ny varahana maneno sy kipantsona ozy. Zany hoe afaka manana don ianao avy amin'ny fanamasina, fanomezan'ny fanahy mantsy zany parler en langue zany, parler en langue fiteny tsy fantatra zany io. Zany hoe ianao afaka miteny tsy fantatra, ianao afaka manana fiteny hafa maro isan-karazany fa raha tsisy fitiavana aminao tsisy antony zany. Tsy hoe mahay miteny tsy fantatra ianao, tsy hoe manana fiteny tsy fantatra ianao, mahay fiteny maro samihafa ianao dia sainkisainky ianao zay, fa tsy midika zany hoe misy fitiavana ao anatinao. Fa raha tsisy fitiavana ianao dia inona? Varahana maneno kipantsona amin'ny karantsana. Efa na hoe varahana maneno sy kipantsona amin'ny karantsana ve ianao? Mbola tsy naheno zay mahita ndreny batery ireny le fitendreny reny dia ny kipantsona sy ny saimbalina zany le ry le boribory reny fotsiny ne velesiny tsy ilana azy mihitsy io, maka reny tsofina marary be fotsiny. Dia ohatr'izay ny anoharan'ny tompo anao hoe io anao midradradradra sy miteniteny foana sy miresaka foana sy milaza zavatra maro io nefa tsisy fitiavana dia ohatra ny saimbalina fotsiny mandreraka mihaino azy. Zany hoe mila fantarina zay hoe tsy zay rehetrarehetra ataoko ka hoe voalaza atao anatin'ny ten'Andriamanitra akory dia tsara zay, fa misy fitiavana avy eo ambadik'izay. Entin'ny fitiavana avy eo ianao manao zavatra, fa raha tsy entin'ny fitiavana io dia hozy ny tompo hoe tsisy lanjany, tsisy vetiny. Faharoa, na dia manana faminaniana zao ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra ary manana finoana rehetra afindra tendrombohitra. Mirakla mon ami mihitsy zany. Na dia manana faminaniana zao, mamina foana isaky mitory teny, mamina foana isaky mitory teny, milaza zao faminaniana rehetra zao, na tanteraka aloha na tsy tanteraka, milaza faminaniana 2017. Tsisy antony zany raha tsisy fitiavana, tsy ilainy zany e. Zany hoe sao dia ianao dia mijery faminaniana sy zavatra ambaran'olona dia tena tsara tokoa zany, fa taro hoe misy fitiavana ve. Ny tompo zany tsy mahataitra ny tompo zany hoe mahay maminany be sy mahay mitory teny be sy mahay miteny tsy fantatra zany, tsy mamaky an' Jesosy zany. Mamaky an' Jesosy aiza ho aiza le fitiavana ao anatinao, misy vohony fitiavana ve ao, fa be da be mahay mitory teny, be da be mahay mandahateny, be da be manana karisma. Le karisma zany le tena le mahay manaitra olona sy le reny koa moa ianarana koa reny, dia le mahay mikasika tena mitomamy mihitsy le olona rehefa mitory ianao. Fa Jesosy tsy rototra amin'izany Jesosy. Ny Jesosy misy fitiavana ve ianao ao, zay ny important amin'ny Jesosy. Zay mamaky an' Jesosy misy fitiavana ve ianao ao. Fa tsy tsarana mihitsy zany hoe 20/20 amin'ny Jesosy, fa ny 20/20 amin'ny Jesosy misy fitiavana ve ianao. Maminana ozy, milaza zavatra miafina ozy izy, milaza fahalalana ozy izy, tampotampoka eo dia fantatrao momba le olona rehetrarehetra. Fanomezan'ny fanahy daholo zany, don de l'esprit zany, dia manana finoana mahafindra tendrombohitra ozy. Zany zao ilainy e, manana finoana tsy matapaka jiro tsony, manana finoana mba handasa-korana, manana finoana mba ho ampy tsara ny rano, ilainy. Fa ozy ny tompo hoe sy na manana an'izany ary ianao na voafindranao ary io tendrombohitra io, na milatsaka raha ny orana, na tena anao tena hoe zavatra magaga be eo ary ianao, ozy ny tompo hoe tsy zany ny tena tadiaviko. Raha tsisy fitiavana ianao dia ahoana? Tsinitsinina zany. Mahafindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinitsinina ako. Zany hoe afaka tena hoe misy miracle
zavatra mahagaga be zany fa nitsarany jesosy a tsy zay misy fitiavana venao misy tiavana venao manaraka tonga de manao orphelinat ngeza be de tena manome sakafo isan'andro maraina atoandro hariva gratuit de tena raha ilaina ary aloha mihitsy zany ho faty eo amplasinao kaina maty eo amplasin'olona ary ah zany nge mety tsisy fitiavana koa e matimaty foana mety tsisy fitiavana tsy haiko hoe mety ena maso olona angamba no anaovako n'izany mety mateo tsara eo aman'olona fa le fitiavana tsy ao akory mety firehareana akory ary afisehosehona hoe maka tonga de mpanao gazety be da be maka caméra sy ny sisa mba hanehoana le izy tsisy fitiavana de inona ozy izy tsy manana fitiavana tsy mahasoa akory zany lesona anankiray zany tena tia napetraka atsika ny ahafahantsika mitsara ny avy amin'Andriamanitra ny vono amatarana ny azo ny tompo fa Jesosy rehefa nitory teny tany amin'ny epistily tany de ozy hoe tandremo ozy izy fa misy olona ho avy amitaka anareo a nandatsaka hafa avany an-danitra ara vitany fa zao lazainy Jesosy hoe ahoana ny amataranao azy vony no amatarana ny azo zany hoe le vony de davin' Jesosy dia fitiavana ao amin'ny Galatiana de ozy hoe vokatry ny fanahy dia fitiavana de tena tia ny tompo apetraka amiko sy aminao zay firy taona nanarahanao an Jesosy firy taona na converti anao firy taona na vitana batisanao firy taona na noloranao tena ho an Jesosy firy taona ny alanao ta Babilôna fa sao de Babilôna manam-pitiavana noho ianao sao de ny olona tsy manana an Jesosy ara manam-pitiavana noho ianao sao de ny olona eo am'izao tontolo zao ara manam-pitiavana noho ianao tandremo sao de misy olona ampitaina eo de rehefa misy olona roa ampitahaina eo de le ray tena tsy pino tsy manana an Jesosy mihitsy fa tena feno fitiavana malefaka be le ray manana an Jesosy nefa tsisy an'izay mihitsy tsy mety zany mila olona manana fitiavana dao am'izay raha jereny inona le fitiavana lazainy ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy ny fitiavana tsy mialona tsy mirehare tsy mieboebo tsy manao zay tsy mahamendrika tsy mitady ny azy tsy mora sositra tsy manao otro-po tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa mandefitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra mahatra ny zavatra rehetra fa de vavadika le fitaratra avako saika fa io le fitiavana ny fitiavana ozy izy a de mahari-po sady mora fanahy ny fitiavana tsy mialona ny fitiavana tsy mirehare ny fitiavana tsy mieboebo ny fitiavana tsy manao zay tsy mahamendrika ny fitiavana tsy mitady ny azy ny fitiavana tsy mora sositra ny fitiavana tsy manao otro-po ny fitiavana tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa ny fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra maharitra ny zavatra rehetra reo le fitiavana reo le sary ny fitiavana aiza ho aiza ahako zay miteny aiza ho aiza ianao zay mieno miohatra amin'io tenin'Andriamanitra io zavatra voalohany de fitiavana ozy izy mahari-po sady mora fanahy fitiavana mahari-po sady mora fanahy zany de zao maharitra ianao am'izay zavatra ataon'olona na tsy araky ny eritreretinao ary io na tsy araky ny sainanao ary io na tsy araky zavatra antenainao ary io ny fitiavana mahari-po zany a misy fitonina foana ao aminao ary misy fanantenana an'le olona iova foana ao anatinao ny fitiavana tonga de toizana ry am'le hoe ny fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra aiza ho aiza ny fandeferatsika aiza ho aiza ny fandeferako na amin'ny zavatra rehetra ozy izy a tsy azo edikevitra io ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy ny fitiavana maharitra ny fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra mijery atsika ny tompo am'izao fotoana mandinika ny foko sy ny fonao Jesosy am'izao fotoana aiza ho aiza ny faharaitanao
am'izao koa dia fotoana ny fahamaikana lava. Zao dia fotoana ny te azo zavatra eo no eo. Zao dia fotoana fanotsokotsonana. Dia rehefa fotoana zay le izy a dia tsy maharitra daholo ny olona, tsy manam-paharetana. Mba maharitra ny vadanao ve ianao? Mba maharitra amin'ny zanakao io ve ianao? Mba maharitra ve ianao amin'ny mpiara-miasa aminao sy ny mpiara-belona aminao ao? Fa zao ny lazaiko anao a, raha tsy naharitra io Jesosy io, tsy voavonjy ianao. Ny fitiavana maharitra sady mandefitra ve ianao? Mandefitra ve ianao? Fanontaniana mipetraka izay. Mandefitra amin'iza? Mandefitra aiza? Mandefitra rehefa roviana. Tsy midika faharesena ny fandeferana. Izay dia lazaina amintsika izay. Indrindra ho antsika lehilahy. Tsy midika faharesena ny fandeferana. Fa za miteny aminao foana, raha Jesosy any tsy nandefitra, tsisy famonjena vita teo. Afaka nanohatra mihitsy Jesosy. Afaka nantà mihitsy Jesosy. Afaka nitrotra mihitsy Jesosy. Fa mamaky ianao ao amin'ny Isaia 7:10 izy hoe ohatra ny ondro vonoina. Entina ho vonoina. Tsy niteny izy na indray mandeha ary. Tsy nilaza izy na indray mandeha ary. Fa nangina izy. Nanolotra ny adiny tamin'Andriamanitra. Aiza ho aiza akosehanao amin'izay teny izay androany. Fa ny fitiavana maharitra, ny fitiavana mahari-po, ny fitiavana mandefitra. Matomboka azy hoe mandefitra izay dia maninona? Misy tsy lahatra, misy tsy rariny, misy tsy zaka. Mandefitra koa mety hoe ianao mihitsy manana ny mariny, ianao mihitsy manana ny rariny. Fa aiza ho aiza ny fandeferanao? Aiza ho aiza ny fandeferantsika? Fa ny fitiavana dia mandefitra. Fitiavana dia maharitra. Ny fitiavana mahari-po. Ho ampivady ao an-tokantrano. Raha vao misy ray mangina fotsiny dia milamina. Mahaiza mangina. Izay koa nampianarin'ny tompo. Ny fahendrena avy any ambony dia madio aloha. Tia fihavanana. Aoka ny olona rehetrarehetra ho mora miaino ary ho malay miteny. Aoka ho malay miteny. Aza maika amin'ny teny io vavy io. Aza maika amin'ny trotro io vavy io. Ohatra raha mangotraka masina avokany io, ianao ihany ny mahay an'io. Vava-tsy ampina avy eo tsy hay intsony mamerina an'iny. Ohatra ny sira latsaka an-drano. Fa mila mahamina. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Psalamana hoe asio fiambenana eo anoloan'ny vavako. Asio fiambenana eo anoloan'ny vavako. Ny fitiavana maharitra. Ny fitiavana maharitra. Ny fitiavana maharitra. Mety be da be ny zavatra tsy tanteraka amin'ny vadinao. Mety be da be ny zavatra tsy tanteraka amin'ny zanakao. Mety be da be ny zavatra tsy tanteraka ao amin'ny mpiara-miasa aminao sy manodidina anao eo. Aiza re le fitiavana e? Aiza le fitiavana? Izay nge ny ilainy e. Le fitiavana za maharitra. Fa raha vao tsy maharitra dia miteny ratsy olona. Manozina olona. Menomenona. Mitabataba. Mba mianara ohatran'i Jesosy. Jesosy naninona? Nangina fotsiny Jesosy rehefa nisy ny teny. Rehefa nisy nikasika azy. Nangina fotsiny izy. Raha mpianatra ny tompo ianao. Raha zanak'Andriamanitra ianao. Raha mpianatra Jesosy ianao. Tokony mitety aminao zany toetra zany hoe mandefitra. Tsy miteny, mangina. Fa zay lazaiko anao, tsy midika faharesena, tsy midika fahalemena, tsy midika tahotra, tsy midika kanosana akory ny fahanginana sy ny tsy fitenenana, fa midika fahendrena koa ary zany. Fahendrena mihitsy ary zany. Zay voalaza any amin'ny lohabolana any hoe ny olona endry dia mangina. Ny olona endry dia mifeny vavany. Ny olona endry dia tsy mamaly izay atao azy. Fa mandefitra, maharitra, mangina. Fa zao, mangina tsy manao lolo-po. Fa ratsy be raha izay. Alao miteny any raha izay. Teneno any raha izay. Satria indray efa tonga amin'izay afaka ray vola. Efa tsy ataoko any tsy hiteny. Tonga amin'izay kosa ny fotoana hipoahako e. Tsy mety zany raha lasaina bavy. Tsy hoe mangina akory dia angononao. Marary ianao raha zany. Fa le mangina io mandalo fotsiny le izy. Mandalo fotsiny le izy fa tsy mijanona ao anatinao eo. Zay mahatonga hoe ny fitiavana tsy manao otro-po. Tsy manao otro-po. Fa mandefitra, malefaka, mangina, mitony.
misy matsy miseho be saina misy miseho be saina dia tsy te andefitra mihitsy ahoana tsy teny ahoana ny angina ahoana tsy laza zay lazaiko enao foana ve ny teny enao foana ve ny anao an'izao ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao jereo jesosy jesosy nangina jesosy tsy niteny jesosy nitony halleloia zay ny zavatra diadaviny tompo voalohany indrindra maharitra ve enao mahari-po ve enao mandefitra ve enao halleloia fa be da be nge ny milaza kristiana milaza fa zanak'andriamanitra fa tsy teny aminy zany fandeferana zany tsy teny aminy zany fahari-po zany tsy teny aminy zany hoe malemy fanahy zany fa mitrotra masika te handray ny teny farana mandratro io teny io mandratro io lely io mamono io lely io fa lazaiko anao zany avery foana rehefa le andeha anohatra ny Jeremia ny mpiarabelona taminy andao vonoantsika Jeremia ozy te vonona amin'iny vonona amin'ny lefina sabatra sy ny vato ho vonona amin'ny teny ozy vonona amin'ny lela io teny io mandratro io rantsana kely ny lela ozy fa io mavita mandoro rantsana kely ny lela fa io voafehan'ny olona daholo izy ny sovaly voafehan'ny olona ny sambo voafehan'zany io lela io tsy voafe io lely io miteniteny foana io lely io mandratra io lely io mampisy fahatserovana ratsy any aman'olona aleo mangina réaction voalohany rehefa misy zavatra mitranga aza tonga dia miteny mangina aloha aleo arataraiky miteny zay zay vao miteny lasa aloha mampianarina amintsika tsirairay azy pratika ny tenin'Andriamanitra mangina aloha fa aza maikamaika hiteny aza maikamaika ilaza aza maikamaika amoka ny sabatra ao halleloia fa Jesosy miantoka anao Jesosy miado anao ny tompo arany dia te mihitsy hoe Jehova hiado anareo fa ianareo aniny fa tsy hoe ianareo hitabataba na ianareo andeha hoatsy dia hiteny any ranona dia hiteny any zaroa dia hitakoritsika azy dia andeha hoatsy anazy tsy lany lera amin'izany ianareo angina Jehova hiado anareo fa ianareo angina mba mangina ve ianao mba miandry ny tompo amin'ny tompo ve miantoka ny adinao sady mandeha makatsy makaroa manao zao mangina mitsahary mitomoera fotsiny eo amin'ny tompo manana fo madio ny fitiavana maharitra ny fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra mandefitra ny zavatra rehetra apetraka amintsika tsara zany fa zay le vody davon Jesosy vokatry ny fanahy dia fitiavana manana fandeferana halleloia fa ny fandeferana ihany koa dia zao ny fandeferana dia filazana ny fotsotra ihany koa zay tokony holazaina aman'olona oabolana toko fito amby roapolo dia milaza hoe aleo anatry maso toy zay fity afenina aleo anatra imaso toy zay fity afenina tsisy fiatraikany aty amiko ngera misy fitiavana ianao nefa tsy hitako hoe tsisy antony mihitsy fa ianao mananatra miteny zay ny tsara ny fitiavana dia mandefitra fa le fandeferana milaza fitiavana ho an'ny olona ihany koa ho fanitsiana ho fanamboarana ho fanarerana dia rehefa miteny dia miteny ampitiavana halleloia raha misy zavatra tsy zakako ohatra miantra dia raha manam-pitiavana raha misy zavatra tsy mety ohatra miantra raha manam-pitiavana tsy andeha hiteny ato amin'ny rahalahy ato hoe o rahalahy misy zavatra ohatrany tsy mety ato amin'ity ranabavy ity zao tsy fitiavana zany tsy fitiavana zany tsy fitiavana zany ny fitiavana dia manatona moramora dia miresaka halleloia fa tsy any ambadibadika any miresaka amin'ny anina miresaka amin'ny ato miresaka amin'ny zaroa miresaka amin'ry le olona voalaza tsy horesahanao mihitsy mandravy ianao mamotika ianao manipy ianao raha zany no ataonao ao amin'ny oabolana dia voalaza mihitsy hoe ny fitiavana manarona fahotana maro zany koa raha lasaina bafy ny fitiavana ny dikan'izay hoe rehefa tonga eo ampiko ny zavatra anankiray fantatry momba ny olona anankiray mangina fa tsy ho teneniko ary amin'ny ranona sy ranona sy ranona ary iny
noho ny fitiavako ny tompo ary noho ny fitiavako an'le olona manarona fahotana maro. Halleloia. Apetraka amintsika mihitsy zany. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha ohatra ka mbola eo mpifosafosa dia misy foana ny ady. Fa rehefa mijanona mpifosafosa mitsahatra ny ady. Apetraka amintsika tsirairay avy zany tenin'Andriamanitra zany. Ny fitiavana mandefitra, ny fitiavana manarona fahotana maro. Vakio geny ao amin'ny ohabolana toko 10. Ohabolana toko 10. Andininy 12. Ny fitiavana, ny fankahalana dia manetsika ady. Fa ny fitiavana manarona ny ota rehetra. Ny fankahalana dia manetsika ady. Fa ny fitiavana manarona ny ota rehetra. Mbola ohatran'izay ihany any amin'ny ohabolana toko 17. Andininy 7. Izay teo be fitiavana dia manaron-keloka, fa izay mamoa foteny mampisaraka ny tena mpisakaiza. Izay teo be fitiavana dia maninona? Manaro-keloka, fa izay mamoa foteny mampisaraka ny tena mpisakaiza. Zany hoe ambony zavatra rehetrarehetra fahendrena dia ny mangina. Pratika zavatra lazaiko amintsika. Raha misy olona miresaka anao any aman'olona, olona ray rehefa tsy eo aza resahana izy. Raha tia hiresaka amiko ianao, makanisa tia amiko raha misy zavatra tianao resahana. Fa tsy miresaka amiko ianao any aman'olona. Fa le olona iny avy eo mila hiresaka hafatray any aman'olona momba anahy. Jesosy tsara e, mandeha publicité. Faly ianao no mampalahelo raha zay ny toetranao. Raha misy ilainao hiresaka amiko, miresaha amiko, dia manazava raha zao le tokony ho lazaina. Mazava amintsika ve zany? Fiainana andavanandro tiako apetraka amintsika zany, tsika tsirairay avy any amin'izay fiainantsika any. Aza mba miresadresaka olona rehefa tsy eo le olona. Raha misy olona tokony ho resahana le olona, ndala le olona misy resahana. Aza le olona eo no resahanao an'le olona tsy eo. Mazava ve zany? Fa tsisy ato ny irahirako sy anaovako toriteny sy anaovako zavatra tsara nefa za tsy manam-pitiavana. Tsy mariky ny fitiavana zany. Ny fitiavana dia manarona fahotana maro. Be da be ny zavatra lazain'olona ty e. Be da be ny zavatra resahan'olona ty e. Momba ny olona anankiray. Fa za tsy teny mihitsy an'iny hoe ianona hono oatra zao, ianona oatra oatra ry. Gardeko ato amiko le izy dia anarery. Halleloia. Fa endrena ho antsika zany, mila mandroso ao amin'i Jesosy tsika, mila mitombo ao amin'i Jesosy tsika. Zavatra pratika ampiainana zany, manana fahendrena, manana fitiavana mangina ary manana fitiavana masamby-teny. Zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Timoty. Isika tsy nomen'Andriamanitra fanahosa, fa fanahy, mahery sy fitiavana. Raha mila hiresaka amin'ny olona eto tsisy tahotra ato amiko. Satria raha hiresaka aminy noho ny fitiavana ny hiresahako azy. Noho ny fitiavako an'ny tompo sy noho ny fitiavako azy. Zao rehetrarehetra toriana amintsika zao nge, besaka ny tafotoana, besaka ny tsy faly, besaka ny tezitra. Fa le fanahy nomen'Andriamanitra tsy fanahy osy, fa fanahy mahery sy fitiavana. Fitiavana an'le olona handray ny famonjena. Fitiavana an'le olona azo ny famonjena. Fitiavana an'le olona ho tafahomana ny fiverenan'i Jesosy ny izarana azy. Zany hoe mety ahery le teny, mety ho mafy le teny, fa noho ny fitiavana. Ataoko ahoana ny fijerin'ny loza anjony olona. Nefa za manam-pitiavana tokony hiresaka amin'ilay olona. Tsy fitiavana nge zany raha mikombona fotsiny any ianao dia any ianao dia tsy hita e. Tsisy fandeferana ane zany e. Olona miaraka, olona miara-mivavaka, olona miara-mitoetra, olona miara-mandroso. Dia misy zavatra tsy ekenao amiko, misy zavatra tsy azonao amiko dia tsy teneninao aho. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe mifananara, fahatompotra ny andro. Azontsika ve zany? Mifananara kosa amin'ny fitiavana. Zany hoe zay zavatra zay ny tena ny malagasy mantsy malaza amin'ny fiatsaram-belatsia. Io rekory malagasy mahay an'io. Mety tsara velatsia gravy. Fa raha mitombo ianao mihaja amin'ny fiatsaram-belatsia zany. Mihaja amin'ny fiatsaram-belatsia zany fa miteny eo amiko ianao dia faly, ona tsara ny tombo sy sisa rehefa tsy eo amiko nefa ianao avandray ny lazainao momba anahy.
be tsara velatsy zany tsy mety zany tsy zany le toetra ny kristianina ny fitiavana mazava ny fitiavana madio ny fitiavana maharopo ny fitiavana mandefitra mazava amintsika ve zany zavatra tiana tenenina zany aza mametoerana ho an'ny devoly raha zay ny toetra ataonao raha zay ny fomba ataonao raha zay ny fomba fiainanao sy fomba fihetsikao tsisy fitoerana ho an'ny devoly eo fa raha ianao no manao sikosikosikosikosikosiko mety azy miresaka azy miresaka azy miresaka azy mahazo galabina ambony salon mihitsy ny devoly galabina mihitsy izy dia mampikorotana sy mampikorotana zavatra eo fa raha tsy tianao mena toerana ny devoly mangina dia resao zay olona tokony tonga dia ho resahanao halleloia apetraka amintsika tsara ny tenin'Andriamanitra zany mampandroso zany io zany tsy resaka fahaizana mitory-teny sy manao asa sy sisa be fa le fitiavana mihitsy zay ny endriky ny fitiavana manana fandefera manana faharopo halleloia mazava amintsika ve zany tenin'Andriamanitra zany manam-pitiavana manana fandeferana ny fandeferana milaza ampitiavana an'izay tokony lazaina tsara ny tompo ary rehefa tsara ny tompo mampianatra antsika izy amin'izay tokony atao amin'izay tokony aleha na atorako atolotrodorana aza ny tenako tsisy atony zany na tsisy fitiavana na manao faminaniana mafira tendrombohatra manana finoana tsisy atony zany ny fitiavana mandefitra ny fitiavana maharopo bitabe eny tsy fantaterahana amin'ny olona tsirairay fa raha ty azy ianao mandefitra aminy ianao indrindrandrindra ao amin'ny tokantrano tsirairay avy ao be da be mety zavatra mily fandeferanao fa raha io anao ohatra ny fiainam-bazaha ohatra hoe fiainam-bazaha rehefa misy tsy zaka dia miala rehefa misy tsy tiana dia miala rehefa misy tsy mety dia miala fiainam-bazaha zany fa olona tsy miforafo fa mivazaha efa manana an' Jesosy kio tsy zany fiainan'ny devoly zany asa maisa zany fa ny fitiavana maharitra fitiavana maharopo zao koa ny zavatra misy ho antsika kristianina indrindrandrindra fa mandray an' Jesosy eto rehefa manana an' Jesosy zay mantsy ohatra me manam-pahalalana dia me mafatapatatra dia rehefa me mafatapatatra tenin'Andriamanitra me miavonavona amin'izay ozy ny tompo hoe zaoko ozy ny tompo hoe riko ohatra ny lasa hoe superman dia manambanimbany ndretrarehetra tsy mahalala tenin'Andriamanitra aleo indray anao tsy mahalala tenin'Andriamanitra fa le saim-pasy le mahafinaritra anareny zay me mahalala tenin'Andriamanitra anao dia miavonavona tsy kasi andatra tsy meme tsy mitsikitsiky motona be tsy zany io raha lasainabavy tsy zany io ny fitiavana ny fitiavana ohatran'i Jesosy ny fitiavana tsy ohatran'ny fariseo so matsika miala amin'ny ataoko hoe miala fiangonan-dehibe miala ny tany amin'izao efa folo-karena tany miala tany amin'izao zao dia io fa hiavonavina io fa eboebo zay malaly zay mahay zay ny tsara tsy zany io tsy zany zavatra ampianarina atsika ny ampianarina atsika dia manana fanetretena ary manana fitiavana ny olona rehetra ary maharitra amin'ny olona rehetra raha mola tsy malala le olona raha mola tsy mahafantatra le olona raha mola tsy mahay le olona ohatra zany any ianao taloha dia aza mitsaratsara olona aza manam-pahany olona aza manasokajy olona hoe sy nareo reto tsy ho avitra misy nareo reto tsy ho vavonjy misy nareo reto tsy malala ny fahamarinana zay ihany malala ny fahamarinana rehefa mitena an'izay anao dia anao mihitsy tsy malala ny fahamarinana tafitohana ny mpanoradalàna tafitohana ny fariseo sy ny sadoseo rehefa nahita an' Jesosy ny sakafo tany amin'ny mpamoretra satria mpamoretra mamoretra fa misy zavatra ataony mpamoretra mbadimadika ao fa zay tsy dika tamin'ny mihitsy Jesosy hoe zay tsy ho any aminareo fa nareo mpamoretra aleoko ary amin'ny fariseo sy ny sadoseo ary fa nakan Jesosy nanatony Jesosy tsika rehefa manana Jesosy miavonavona be misy fiforim-pianakaviana tsy tonga misy fiarahana ampiray-tapo tsy tonga fa ianao ve superman ianao nga efa any an-danitra izaranao fitiavandreo olona hoe mahatongavanao any omenao fitiavana tsy voatery hitory teny foana koa ianao ao fa maneho fitiavana an'le olona maneho fandeferana maneho falefahana fa sekta manao an'izany ny sekta tsy miaraka fianakaviana tsy mamaky dada sy mama tsy manohana volandray aman-dreny alefaso aty daholo vola tokony any dada sy mama anareo zany ny sekta tsy miarakaraka amin'ny namana rehetrarehetra eo fa ny eto tsy sekta
makanesany amin'ny dadanao sy mamanao, makanesany amin'ny zokonao sy zandrinao, da any izy areo fitiavana izy, mandefera aminy, manana fahalefahana aminy. Fa tsy rehefa tonga any dia amokatra baiboly foana, dia anao matotra be sy any eo foana. Ao aminao Jesosy, Jesosy manamasina anao, Jesosy manamarina anao. Fa tsy hoe mipetraka eto misy mpanoto eto dia maloto hafa miaraka eto. Raha manao ny fanaony ianao ary manana toe-potaka anazy, zay no ratsy. Fa raha miaraka eo ianao mijoro anao ary mizara fitiavana, ny fanananao an Jesosy manamasina anao e. Haleloia. Tia napetraka tsara amintsika matsy zay fa soatsika lasa miavonavo-kevitra. Orgueil spirituel, zay mahay, zay malala, zay tsy miaraka amin'ireny. Fa io fitiavana io tsisy limitiny io, sans frontière. Raha misy silamo eo resahanao arabainao, raha misy boudiste eo resahanao arabainao, niza tonga eo izaranao fitiavana. Fa tsy miavonavo-kevitra. Halleloia. Endrika fitiavana zany. Endrika fitiavana zany fandeferana aman'olona. Raha vao tsy mitovy amin'ny hevitrao sy fomba ataonao ny ataony dia inonao fa tsy tamana ho eo foana. Ohatra zokinao na zandrinao na dadanao, zokinao na zandrinao na dadanao andraso miarety eo. Any ho fitiavana izy, any ho fifaliana izy. Ianao manana an Jesosy, manana fandeferana amin'ny taoniny. Halleloia. Manana fahalefahana amin'ny taoniny. Fa tsy ianao indray sarotsaroto sy kizikizitina amin'olona mola tsy manana an Jesosy eo. Tsy gaga ny olona nareo zany koa taoko kizitina be. Nareo ve le mivavaka nefa nareo taoko kizitina sy kahihatra sy ny sisa. Fa mila zay le profim-pitiavana raha lasaina bavy ny fananana an Jesosy mahatonga anao ohatran'io, mahatonga anao sahala amin'izany, mandefitra amin'olona, malefaka amin'olona. Rehefa tsy atao ny hevitra ao aza tomany, aza tezitra fa mba aleo ny hevitr'olona indray no ny andeha. Ampiray taposy manodidina anao tiako teny an'io fa raha hevitra tsy ara-baiboly aloha dia tsy ekena. Zay vao laza hoe ny fitiavana tsy miara-mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana. Limitiny zany hoe rehefa biblika dia zay no atao. Fa rehefa tsy biblika izy tsy manaiky an'izay indray ianao. Mila équilibre zany. Halleloia. Ny fitiavana ihany koa dia zao, Luka 12:10. Rehefa manasa olona ianao sisy, aza manasa zay olona mitovy aminao. Aza manasa zay olona manamanana ohatranao. Fa ho valiny koa ianao avy eo. Fa rehefa manasa ianao asao le olona mahantra, asao le olona tsy manana, asao le olona clémaina, asao reny. Rehefa asanao reny tsy mahavaly anao izy any an-danitra ny famalinanao. Le fitiavana io koa zany tsy manavakavaka olona, tsy manisy inona ny tiana tenenina, tsy manisy hoe manisy fepetra hoe ty ihany ny anany namako. Ozy Jesosy, raha zay rahalahanareo ihany ny arabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Raha zay tianareo ihany ny arabainareo, inona ny ataonareo mihoatra noho ny sasany? Ovay mihitsy ty fivavahany ty, ovay mihitsy le fomba fisainana sy le fomba fijery. Raha zay tianao, tsika samy miaraka eto ihany ve ny fankaty sy fampiaraba, ny olona ery tsy arabainao, ny olona ery tsy menao fitiava, inona no ataonao mihoatra noho ny sasany? Matthieu 5:10 angeva kio kely. Matthieu 5:10. Zao no voasoratra. 5:40. Raha izay tianareo ihany no tianareo, inona ny valim-poti azonareo? Mo na dia mpamoretra aza tsy mba manao izany koa va? Raha ny rahalahanareo ihany no arabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Mo na dia ny jetilisa aza tsy mba manao izany ihany va? Koa amin'izany aoko tanteraka anareo toy ny fantaterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Zay ny lazain'ny tompo. Ovay le fomba fijery, ovay le toe-po. Ny fitiavana zany tsy voafetra eo amin'ny piraita-po amin'ny tompo sy izay olona tianao ihany. Fa ny fitiavana makaiza misokatra amin'ny rehetrarehetra. Zay tianao ihany ve no arabainao? Zay tianao ihany ve ny tianao? Inona ny ataonao mihoatra noho ny sasany? Mpanora-dalàna manao an'izany, ny fariseo manao an'izany. Halleloia. Tenio ny tenantsika, tenio ny fomba fanaontsika. Fa zay mahatonga an'ilay ten'Andriamanitra any amin'ny Korintiana voalohany 4:9 hoe ny fitiavana no mampandroso,
fa ny fahalalana mampieboebo aleo tsy mahalala n'io ten'andriamanitra io raha entina eboebona entina hiavonavonana entina hiatakatahana mampieboebo fa ny fitiavana mandroso za dia lasa am'te misy alao ara tena le fahatsoranao am'le fahatsoranao am' jesosy tena ilaina le fahalefanao am' jesosy tena ilaina le fandeferana amin'ny olona tena ilaina fa tsy miteny mitoryteny foana ho azy fa mifihetsikaosa zavatra ataonao dia iny makasika olona fa hitany ianao fa misy fandeferana hitany ianao fa misy fahalefahana toy izay ohatrany tsy hitany amin'ny hafa mihitsy zany anana toy izy ianao aveo noho jesosy eny mahatonga an'io noho jesosy io noho jesosy atao anatiko io halleloia Luka 12 andininy 12 Luka 12 andininy 12 ary hoy Jesosy tamin'ilay nanasa azy kosa raha manasa olona amin'ny sakafo atoandro na ny sakafo hariva ianao dia aza ny sakaizanao na ny rahalahinao na ny havanao na ny namanao manan-karena no asainao fandrao anasanao kosa ireo ka dia ho voavaliny ianao fa raha manao fanasana ianao dia asao ny malahelo ny klemaina ny mandringa jamba dia ho sambatra ianao satria tsy mba manan-kavaly ireo fa ho valiana kosa ianao amin'ny fitsanganan'ny marina zany tokony ho pratika mpiainantsika iza ny namanao iza no asainao iza no akaiky ianao io ara mbola misy koa le fanoharana nataon'i Jesosy le tam'le hoe iza ny namako izy le olona dia nampianaran'i Jesosy hoe le Samaritana le tsisy ny fandraisany tamin'le le jiosy teo no nanavotra azy fa ny fariseo sy ny levita sy ny mpanorandalàna tsy raha azy dia tena tia napetraka amintsika izay hoe aza manavakavak'olona aza miavonavina aman'olona fa omeo fitiavana ny olona omeo fitiavana ny olona ny fitiavana dia zao lazain'i Jesosy tsy misy manam-pitiavana ozy izy a lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizana ianareo no sakaizako misy iry zay nafinaritra be hira teny frantsay zay zay hoe le plus important c'est l'amour afinaritra be le hira zany tena miresaka fitiavana dia rehefa njereko le hira aveo tao anaty internet dia tiako be le hira zany dia aveo nefa rehefa ny zavatra nampalahelo kely anazy zany rehefa aveo jereko le izy raha hividy an'io hira ianao ozy izy raha hividy raha hitelesarge an'io hira anao 0,99 centime d'euro 1 euro zany le hira ray akan'le hira le plus important c'est l'amour resaka le plus important c'est l'amour l'amour ny mame l'amour mizara ny fitiavana manome ny fitiavana tsy mitady ny azy nefa rehefa ataonao le hira dia aveo hoe mila an'io anao 1 euro io raha lasy anabavy na alahelo ihany ny fo fa iza le izy le hira irainao nefa aveo kakatahako aminao le izy vidina ony le izy apetraka amintsika tsirairay avy zany ny fitiavana raha lasy anabavy manome ohatra n'Andriamanitra Andriamanitra ngeny ny fitiavana nasehon'Andriamanitra dia nanome tsika ohatra ny mivarotra foana na mitady vola foana sy mitady tambony foana ny fitiavana zany tsy mitady tambony zany tsy miandry valiany zany fa mba nataoko an'izao izy tamin'ny heritaona atao tsy mba hitako izay valiny nataony anahy tamin'ity taona ity tsy zany io raha lasy anabavy Jesosy raha nandeha nanatona teto sy ny teny hoe amaly anah ve reo rehefa aveo sa ahoana tonga dia tonga fotsiny izy dia nanaiky nombona teo amin'ny azy fijaliana halleloia tsy mivarotra nafinaritra anahy foana le raha lahy tany France zay rehefa nandeha nisy foana na ny rano tompo tany dia nitory tany dia nizarana n'le ten'Andriamanitra le fahamarinana izy somary nanonohatra ihany izy loha tany voalohany fa aveo kasihan'ny tompo izy voakasika izy zay moa efa tonga taty zany zay vao eny hoe tena voakasika izy io koa ny ampaherezana antsika hoe le fitorianao tsy tonga dia eo fa ny olona kasihan'ny tompo any izy amin'ny fotoanany mila maharitra ianao mahay mihira be andala zany mahay mitendry tsisy hevitra zany mahavita zavatra tsara mihitsy noho ny fahasoavan'ny tompo dia izy avy nanao le DVD le CD ho amidiny ity fa rehefa nkasihan'ny tompo izy dia hoe tsisy amidy tsony reo zaraina fotsiny reo omena fotsiny reo
zay le fikasihan'ny tompo le rahalahy anankiray koa any France zay rehefa kasihan'ny tompo lasa izy nakary amin'ny omda esory ao irakio izy za tsy te aka droit d'auteur zany tsony fa noteur andriamanitra fa tsy za de nitenen'le olona atao misy izy moa hoe adala ny olona rehetrarehetra teto zao ny tonga teto nitaky ny volany daholo fa ianao rery zao hoe nitady an'izany hoe sorony ty tsy aka vola tsony ianao satria rehefa ao am' jesosy ianao afa mihitsy ny fomba fijerinao afa mihitsy ny fomba fijerinao sy ny fomba fisainanao efa teneko anareo teto moa le hoe araroty fa promotion anay zao makanay miradinray 650 000 francs playback io fa raha tsy playback izy zany mety 1 million miaraka ampitendry business le fivavahana le firana rehefa ho an' jesosy mitory an' jesosy nomena maimaim-pona ianareo mizara maimaim-pona halleloia raha fitiavana ny zarainao sy jesosy ny zarainao fa raha talentanao sy fampideranao fitendrena ndray hafa ndray zay fa io gratuit io fitendrena io gratuit io firahana io gratuit io fizarana tenin'andriamanitra io nahoana fisehoany nahoana fisehoany de gratuit io zay le fitiavana manome fa tsy hoe le fitiavana hoe manao hira ray afa ny hira ray 400 000 francs ao am' jesosy ve de isy an'za ao amin'ny tompo ve de isy an'za nanao hira folo eo ary tsy akanao vola fa ataoko foana zany ampitiavana tsy hoanao koa le izy fa hoan' jesosy fa le izy lasa ahoana moa zany amalifaliana sy androtsorotsiana olona le hira fa tsy hiderana an' jesosy ny hira nefa natao hiderana an' jesosy halleloia mazava amitsika rehetra ve zany mandeha be daholo zany le fitiavana maro isan-karazany manam-pitiavana manam-pandeferana mandevitra amin'ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra manatena ny zavatra rehetra fitiavana tsy manisy ratsy namana romanina 7:12 ny fitiavana tsy manisy ratsy namana koa dia ny fitiavana zany no feno fatanterahana zay voalaza any amin'ny Kolosianina 7 hoe aoko amboniny zany rehetrarehetra zany ny fitiavana fa maninony feno fatanterahana zany feno fatanterahana zany de aza dino mbola mijery fitaratra ihany tsika zao aza mieritreritra tena aiza ary dadanay fa dadanay ny tena tokony ianao zany na aiza ary le vadiko iny fa iny tokony ianao zany fa tsy eo izy aloha de ianao zany miaina na dominao vadinao hoe zay ny ianao aza mijery ny ianao jerena ny fitaratra ao jerena de aiza ho aiza ianao am'le fitiavana fa zay no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo izy raha mifankaty rehefa ao amin'ny tompo koa zany de mifankaty tsy mila mitory teny fa mifankatiavana ahitana fa mpianatra ny tompo manam-pitiavana manana falefahana manana fandeferana manana famelan-keloka io koa dia zavatra anankiray mamela heloka ve ianao sa tsy valiny io dia enina tsy eny mamela fa raha vao hoe mamela fa tsy izy zay fa ny fitiavana mamela na inona atao anao na inona atao anao na inona tenenina anao na inona zavatra atao anao na inona alana aminao na inona esorina aminao tsisy ady hevitra io te hiditra fazaka ny lanitra ianao te ho raisin'i jesosy ianao te andovan'ny lanitra ianao tsisy ady hevitra io mila mamela ianao fa raha ianao tsy mamela ny tompo koa tsy mamela anao mazava be zany mazava be zany raha ianao tsy mamela ny tompo koa tsy mamela anao io blocage ny fiainanao tsy resaka hoe tsy mandofa folo-karena tsy resaka hoe tsy navita didy tsy resaka hoe tsy manaja ny andro sabata le sabotsy tsy resaka hoe anao tsy misarin-to tsy zay ny blocage ny fiainanao ny blocage ny fiainanao dia anao tsy mamela heloka fa mamela fotsiny heloka indray mandeha fa ohatrany reniny tonga dia rano misokatra reny tonga dia mikorina ny rano fa io tsy mamela heloka io sady marary ny fo marary ny andoha ny malahelo tsy sarika tsy faly sy ny maro isan-karazany eritrereto an-tsaina namelan' jesosy ny helokao fa rehefa tsapanao no namelan' jesosy ny helokao dia ianao tsy miandry ifonana akory ary ianao tsy mavity zany ianao na ray andro ary tsy mamela misy nefa embolana fito volana heritaona kristianina nefa tsy mamela fa ao am' jesosy sa tsy eo am' jesosy ao amin'ny tompo sa tsy eo amin'ny tompo zay nge le ilana fitombona ao am' jesosy kalofa marary foka nalahelo be any tamin'ny natao anahy arakaraka ny hitazomanao an'io vao maiky io marary satria hoana le ampopo zay ampopo zany mila elana mila esorina
fa be da be ngeny zahatra tsy azo avela aminao raha ianao e be da be ny zahatra tsy azo avela aminao fa navelan' jesosy zany ka raha ianao navelan' jesosy maninona ianao tsy mamela ny afo tsotra fosiny maninona tsy mamela ny afo avelao ny afo masoanao hidiranao fasaka lanitra raha tolo zay sy anala zay blokazy amin'ny fiainanao io tsisy hoe atao délivrance ianao hiala ny blokazy hifady alina ianao hiala ny blokazy tsy mila mifady alina tsy mila atao délivrance mamela fotsiny eloka aza manao andolo-po aza manao otro-po vita hoano sakafo tsy mila délivrer nataovy ny louange fa voafitafitaky ny olona nareo voafitakitaky ny olona tsika tonga fotoana lehibe any délivrance fotoana lehibe any délivrance tonga de resaka délivrance andresahany eo resaka zavonam-bola andresahany eo fa resaka fibebana sy resahany eo resaka herin'ny azo fizaliana sy resahany eo resaka famelan-keloka sy famelana zay olona nampalahelo anao sy resahany eo zay fotsiny resahany eo amin'olona tsisy délivrance atao aho eo mipitika ho azy fotsiny de volony fankalana sy ny tsy famelan-kelo miala ho azy fotsiny zany rehefa ianao mitory ny teny fibebahana sy ny famelan-kelo halleloia tsy hitehiteny hoe iza ny tsy mamela heliketo iazaka ny tanana zalo fa ny tompo mahita an'izay fa ratsy be io matoa amiteneny zany eto atoa ampitenen'ny tompo zany eto mbola misy manana kakay ihany mbola misy tsy faly any mbola misy malahelo amin'ny ranona sy ranona any ito moa ty toryteny ty tonga ty nahatra amin'ny Brésil ary ka ny Brésil any so misy tsy mamela heloka koa fa vao nisy nanoratra tamiko matsy hoe aty a Brésil koa izy de manaraka miomana tsy tapaka any Brésil any Bretagne any faritra France zany any Val d'Oise any Belgique any Haïti any Martinique any La Réunion any Maurice any Portugal any France any Canada sy maro samy hafa momana ranaba fa efa misy mitady toryteny amin'ny teny frantsay any teny vahiny de sady mitory eto zany tonga de adika raha lasy anabavy rehetra meny tompo famezam-pahasoava tonga de torio amin'ny teny frantsay indray de torio amin'ny teny anglisy de torio amin'ny teny portugais sy ny sisa maro samy hafa satria ty filazantsara ty koa tsy hoe zay malagasy any de zay samy malagasy filazantsara ny lanitra halleloia taiza moa le zavatra andresahako teo hay le famelan-keloka ho an'izay manaraka tenin'Andriamanitra mamela heloka na de anao ara manana ny rariny na de anao ara ny tena hoe ianao mihitsy ny vo tsy maninona Jesosy ara vo inara no afaka atao eo mamela heloka fa atao fitsapanao famelan-keloko Jesosy de mamela heloka ihany koa ianao halleloia de tsy vita an'izay efa zao hoe ny fitiavana de zao tiava ny fahavalonareo fahavalo ara natao ho tiavina de tsy vita an'izay mivavaha ho an'izay manenjika anareo zay manisy ratsy ianareo iza ny tia fahavalona eto iza mba mivavaka amin'izay manisy ratsy azy eto iza mba mivavaka amin'ny manenjika azy eto zany ny ilaina zany de taviny zany le vo de taviny Jesosy fa tsy fahaizana mitory teny sy fahaizana manao louange be sy mihira akory tsara daholo mitory teny sy manao louange sy ny fa ambony zay rehetra zay fitia mivavaha ho an'izay manisy ratsy ianareo eto Madagasikara eto mety fantatro amintsika reto mety be da be zatra mahasorena antsika eto na ataon'ny mpitondro io na ataon'ny mpiara-miaso io na ataon'izao rehetrarehetra zao fa zao mivavaha aza mononmonina fa le fimonomana fanomezantsiny an'Andriamanitra fa matoa zavatra mitranga io Andriamanitra manisy azy fa misaora amin'ny zavatra rehetra de aza mononmonina halleloia tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay mankahala anareo sy manisy ratsy ianareo aiza koa misy an'izay Matthieu 5 sao de tonga Jesosy ka mbola misy tsy fitiavanao mbola misy fankahalanao mbola misy tsy fandeferanao mbola misy tsy famelan-keloka ao sao de tonga Jesosy fa raha tonga Jesosy fiangonana madio ny dedaviny fiangonana madio ny dedaviny fiangonana mahalala azy ny dedaviny ary tia azy ary fiangonana tsy manana otro-po fiangonana mamela heloka aiza ianao amin'izany rehetra zany tsy hainao raha hoe hianatra teolojia ianao de mahay mamela heloka tsy hany le lakile raha hoe hiditra sefaly ianao na hiditra setelo amin'izay mamela heloka vao maika ianao tsy mamela heloka ianao tonga fieboebona sy friariana ny zavatra misy
fa io ao amin'ny sekolony jesosy école du Christ mianara amiko ozy jesosy mianara amiko jesosy ny maître ratoranao ny mpampianatra jesosy ilay fanahy masina zay nomenanao Matthieu 5:7 efa renareo fa voalaza hoe tiavany namanao ary makala fahavalonao zany voasoratra any amin'ny Levitikosy 7:10 zay ny lalàna hitanareo amin'izay jesosy nanova ny lalàna dia hoanao jesosy fa izao kosa fa izao milaza aminareo hoe tiavany fahavalonareo ary mivavah ho an'izay manenjika anareo tsy biblika ve zany tenen'i jesosy satria ray Levitikosy misy ny teny hoe tiavany namanao dia makala ny fahavalonao fa nefa nylazain'ny tompo hoe tiavany fahavalonareo mivavah ho an'izay manenjika anareo mba ho tonga ny zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo fa izy mamposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy amin'ny tsara fanahy mampilatsaka ny ranorana amin'ny marina sy ny tsy marina inona le toetran'Andriamanitra zany na marina na ny tsy marina na ny tsara fanahy na ny ratsy fanahy dia any hoany fitiavana daholo any hoany fitiavana daholo raha izao sy ianao koa zany na manana an' Jesosy dia zay na ratsy fanahy na tsara fanahy omen'Andriamanitra masoandro iny omen'Andriamanitra ranorana iny dikan'izay vao mifoha maraina anao dia vonona izara fitiavana ho an'olona vao hoany an-trano zao vonona izara fitiavana halleloja eo zao anao sur place eo vady manjana koa dia efa vonona am'zara fitiavana any ampiasana sy any an-dalana rapitso vonona am'zara fitiavana fa ho tonga dia ho testena matsy io tenin'Andriamanitra io sy zatra voalaza rehetrarehetra matsy zahana toetranao daholo dia tonga eo daholo ny fanafitohinana tonga daholo ny fanenjehana tonga daholo ny zavatra maro isan-karazany dia enonao ty tenin'Andriamanitra ty hoe zay le voalaza tiavany fahavalo tiavan'izay manenjika tiavan'izay manisy ratsy mivavao azy tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe tsofo rano akory ary tsofo rano mihitsy ary izy zao ahoana nataon' Jesosy rehefa vombota amin'ny azy fijaliana izy mamelany elony fa tsy fatan'izay ataony ahoana ny vavaka nataon'i Stefana rehefa nitoram-bato izy ke ho faty dia ahoanao Stefana mamelà koa ny elony fa tsy fatan'izay ataony izy zany hoe anisany anankiray zany raha modelitsika Jesosy dia ohatr'izay mamelà ny elony fa ankalany ahy mamelà ny elony fa tena tsy fatan'izay ataony ianao ndray zany tena mifona ho an'le olona tena raha tsy eo aminao Jesosy tsy vitanao zany fa zay zavatra tadiavin'ny tenin'Andriamanitra mamelà ny elony fa tsy fatan'izay ataony tsy fantatro maninona moa zany teny zany no zaraina eto androany fa mety misy manana ady aman'olona ianao manana fifandirana aman'olona ianao mety manana tsy fifankazahoana aman'olona ianao dia zay ny lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe tiavany fahavalonareo mety mbola be da be ny vavaka afaka atao fa zao manana fotsotra eo am' Jesosy raha mbola tsy vita ilay izy dia teneno Jesosy tena tsy vitako Jesosy tsy vitako kosa aloha hoe mbola tezitra Jesosy tsy maninona tenenao zay Jesosy dia Jesosy mahita anao zay ataonao io tenenao Jesosy tena tsy vitako mihitsy Jesosy mbola vao mieritreritra ilay izy dia tena mbola tena lotika foana ny foko dia eto am' Jesosy amboary ny foko Jesosy ona le iriny hoe amboary aho Jesosy amboary aho tahaka anao amboary aho mba madio misy koa le ire tompo ao vai ny foko tahaka ny any zazakely atsika ve zay nitery rehetrarehetra zay fa fitiavana ny zava-dehibe fitiavana ny zava-dehibe ambony zany rehetra zany ozy dia aoka ny fitiavana no anjaka manoloana zany teny zany dia manakolazayintsika tsirairay avy eo anatrehan'ny tompo samitsika manotrika ny lohantsika samitsika mandiny teny eo amin'ny tompo dia mijery hoe aiza ho aiza mihoatra n'le teny rehetra teo raha misy tokony hifonana amin'ny tompo aza mihafahafa hifony izy raha tsy ao aminao mihitsy Jesosy tsy vitanao mamela heloka tsy vitanao manisy soa fa io Korintiana voalohany 7:10 io dia tsy izy io fa Jesosy fa rehefa Jesosy ny ao anatinao dia lasa nitoetran' Jesosy nitoetranao rehefa Jesosy ny ao anatinao ny fanahy masina ny ao anatinao dia lasa le fanahy masina no mitoetra ao anatinao ahafahanao mamokatra ny vokatry ny fanahy fa tsy handeha araka ny nofo intsony samy mivavaka isika